fananarana, fibebahana ary valisoa izay no anasananao amin'izao andro anio izao. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompontsika, ilay nitantana sy nalmehery antsika, no anolorana ny arahaba ho mampiririan-tsoa ho an'ny mpiara-mandinika ny tenin'Andriamanitra rehetra. Ho amintsika mandrakarivany ny fahasoavana ary ny fiadanany ho aminao sy ny ankohonanao. Andeha hiaraka hivavaka isika raha nomboka ity dinika mahafinaritra ity. Andriamanitra tsara indrindra any an-danitro, tonga indray ny fotoana ahafahana miaraka mandinika ny teninao, misaotra ny amin'ny hanomezanao anay izany tombotsoa izany. Tsy nijery ny tsy famindrianay ianao fa notafianao sy notrakofanao ny amin'ny rahan'i Jesosy izahay ka nodiovinao sy navelanao heloka. Ankehitriny ary dia mangataka ny fanenao masina mba hitarika anay, hampianatra anay ny teninao. Tononona ny vavaka aminaran'i Jesosy. Amen. Ny andinina atao tadidiana dia ao amin'ny Jaona 5:10 ka ny 7. Filazany tsara ny Jaona 5 ka ny 7. Fo ihany le izy. Tahaka ny tiavan'ny ray ahy no nitiavako anareo. Tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Omaly isika dia nandinika ny amin'ny Apokalipsy 3, ny afatra ho an'ilay fiangonana fahafito farany dia fiangonana Laodikia, ka nampafantarana ny toerana misy antsika, nanomezan'Andriamanitra antsika ny vahaolana sy ny torohevitra meny antsika izany. Ary eo amin'ny 7:10 dia zao nolazainy ilay amen, ilay vavolombelona matoky sy marina dia Jesosy, hoy izy hoe: izay rehetra tiako no anariko sy faiziko. Koa dia mahazo toy ianao ka mibeba. Tsapanao ve ny fitiavan'Andriamanitra anao? Tsy misy amintsika sa ilaza hoe na dia ray segondra moa zaza dia tsy mihevitra antsika sy no avintsika Jesosy. Tena mihevitra ny momba antsika Kristy. Tiako ny laza anao ary tokony ho resy lahatra an'izany isika. Tena tia antsika ary mihevitra ny momba antsika amin'ny fotoana rehetra izy. Nafoiny ny lanitra manontolo, fanofidiny ny lalana feno hirifiry teto amin'ity tany, feno hirifiry teto amin'ity tany ity. Zany dia noho ny alala ny fitiavana izay itiavany antsika tsirairay avy. Tadio tsara verina mandrakariva. Maniry fifandraisana mafiorana sy lalindalina kokoa amintsika Andriamanitra. Tsy mahafa-po an'Andriamanitra ny toetra antsika miovaova sy ny fomba antsika manao hoe manatona anao ihany rehefa mila anao. Tsy tian'Andriamanitra, tsy mahafa-po an'Andriamanitra izany. Koa mahasoa antsika ary mpiara-midinika namana ny fananaran'i Jesosy ary ny fanasana antsika mba hibebaka indray. Zavatra misy mantsy mihevitena ho manan-karena isika. Mihevitra ny tena antsika efa ho ampy isika. Fa soa ihany fa niteny Jesosy hoe kanjo tsy fantatrao fa ianao lay ory sy mahantra indrindra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Inona ny fanampiana omen'Andriamanitra antsika mba ahafahantsika mandray valisoa lehibe anankiray? Dia zao no voalaza eo amin'ny 20. Indro efa mitsangana eo am-baravarana aho ka mantontona. Raha misy mamono varavarana, raha misy mihaino ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Sary anankiray miavaka. Sary anankiray tena kanto. Fa ilay Andriamanitra tiantsika dia mitsangana eo am-baravarany fotsika. Dia hiditra ao izy. Maniry miara-isakafo amiko sy aminao. Tsy mafifaliana ho antsika ve? Miara-misakafo amin'ilay tompontsika. Maniry tafatafa. Maniry resadresaka miaraka amintsika mpisakafoanana
zany hoe maniry fifandraisana ety sy maharitra Jesosy indro efa mitsangana eo ambaravara ny fotsika Jesosy. Tsy mamanery izy. Miandry ampaharetana Jesosy. Miandry azy. Miandry anao. Sokafo ny fo. Mandondona eo ambaravaran'ny fotsika izy. Mandondona moramora. Tsy manao anterisetra. Hiditra te hiditra ambaravaran'ny fotsika izy. Tsy manery. Tsy manery ny fotoananao izy. Tsy manery ny fiainanao mirotoroto izy. Kanefa azadino ny mpiara-midinika namana. Foy ny fotoana mbanana antsika. 70 taona, 80 taona raha tahinika mateza. Foy ny fotoana. Ka raha renao ny feony androany. Sokafo ny varavarana. Indro efa mitsangana eo ambaravarana. Aza vela ho daniny taninandro fotsiny eo ambaravarana Jesosy. Aza vela ho lany fanalasiny antsika irery eo Jesosy. Aza vela angasiasy irery ao izy. Indro efa mitsangana eo ambaravarana. Inona ny tombontsoa mpiara-midinika namana? Ny amin'ny fampandrosoantsika azy indray andro. Rehefa tonga Jesosy ka mifanatitava aminy isika. Dia idera sy ankalaza miaraka amin'ireo olona narivony maro amin'olona maro sika ka samy ekohaka eny ohatran'ilay mpahary antsika. Azonao sary an-tsaina ve? Fa tsy nanenenanao ilay fanolorany tena nataonao tamin'izay fotoana izay dia ilay androany zany. Tsy hanenenanao ny fotoanan'olona aninao ny arahana tamin'i Jesosy. Fony teto amin'ny tany fandalovana ity. Izao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:7 sy ny manaraka. Koa raha ny zava-mananaina hanome voninahitra sy aja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianana. Dia izay vela mandrakizay dia enkohaka izay mipetraka ambony seza fiandrianana. Ny lolo 420 sy ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay dia nipony satroboninay ny olo seza fiandrianana ka manao hoe ianao tomponay sy Andriamanitray no miendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery fa ianao no naharina zavatra rehetra ary no sitraponao no nanisy sy nahary azy. Hoavy fotoana ankalaza izany isika tsy nanenenana ny fotoana ny arahana tamin'i Jesosy amin'ny Apokalipsy 5 ka ny 7 dia izao ny voalaza. Ary ny rafiraham-baovao izy ka nanao hoe ianao no mendrika haka ny boky sy hamany tomboka seny vaovavony ianao ary ny rahanao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy amin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny ary ny olona ary ny firenena rehetra. Ry mpiara-midinika namana, tsy nanenenana ny fanokafana ny varavarana ny fony fiainantsika idiran'i Jesosy. Koa raiso ny fananarana, raiso ny antsony ho amin'ny fivavahana fa omeny anao ny valisoa. Dia ny valisoa miaraka midera amin'ireo olona voavonjy amin'izay fotoana izay satria hoy izy hoe amin'izay fotoana izay dia rehefa mahery manao hoe ny zanak'ondry ny vonoana dia miendrika andray ny hery sy ny harena sy ny fahendrena sy ny fahirezana sy ny haja sy ny voninahitra ary ny saotra. Ry mpiara-midinika namana, iriko mba samy andray anjara amin'izany fotoana manetriketrika izany isika tsirairay avy satria nandray ilay fananarana ny roso tamin'ny fivavahana ary nampiandroso an Jesosy teo amin'ny varavaran'ny fotsika ny fampiresaka ny fampitafatafa taminy dia azontsika ilay valisoa dia satroboninahitra ny fiainana mandrakizay. Andeha hoentsika mbavaka izany dinika mahafinaritra izany. Andriamanitra raha eo indre zany hafalianay, indre zany fiendanentany mifonay sahady satria hay tsy hanenenana ny mampandroso anao eo amin'ny fiainanay fa isy valisoa lehibe izay omenanay rahatra izay rehefa mifanaritava aminao izahay. Dia ny ankehitriny ary dia ampio izahay amin'ny lalany taridalan'ny faneno masina mba sahanokatra mpitiavana ny varavara fonay ka raha mandondona anao Jesosy eo dia vonina izahay hampandroso anao. Midira Jesosy eo ato anatin'ny fiainanay dia mitahihana tsirairay avy
tononona mivavaka amin'narana Kristy. Amen.